Isaky ny mandeha amin'ny toerana izay tsy fantany na toerana mbola tsy naleha mihitsy dia mazana manontany lalana foana ny malagasy. Isaky ny mitady toerana ale, ohatra hoe manana fotoana manolina izy dia nefa mbola tsy hitany le toerana na tsy mazava aminy hoe aiza ny tokony ale, dia amin'izay izy no manontany olona, na olona eny an-dalana io na olona ohatra hoe gendarme, polisy, ohatr'izany. Fa matetika ny olona antaniny olona eny an-dalana hitany eny fotsiny na taxi foana. Amiko manokana aloha vao mehy sarotra satria le fomba fanorin'ny olona tsy mitovy. Ianao tsy inona mbola vahiny amin'le toerana, le fomba fanorin'le olona ohatry ny hoe mieritreritra hoe ianao mora mahita an'le izy dia vao mehy ary matetika sahirakirana ihany ianao satria tsy hitanao le toerana tena atorony. Arakaraky ny zava-mitranga io, raha olona hoe mbola hoe vahiny amin'le toerana, ohatra hoe olona teraka teto Antananarivo ka mandeha any amin'ny faritra ohatra ka mitady toerana iray hoe andehanana, dia sarotsarotra kokoa anazy ny ahita toerana satria izy mbola tsy nakany. Ohatra hoe miteny le olona hoe ary avaratra ary le izy nefa mbola tsy hitany izany avaratra izany satria izy tsy dia miteny an'le hoe avaratra izy. Dia eo koa ny fomba fitenin'le olona izany, misy manakana ny zareo tsy fankahazo. Dia raha eto Antananarivo manokana indray aloha, be da be ny toerana fantatra, malaza, azo atao hoe karazana repère, hoe karazana hoe aiza ny ahitana, aiza ny tsotsotra indrindra tenenana hoe eto akaiky eto no ahitanao an'le toerana tadiavinao. Dia arakarak'izay izany na hoe sarotsarotra kokoa le izy satria mbola tsy nandehananao le toerana, mbola tsy hitanao mihitsiny, na hoe moramora kokoa satria efa misy repère efa fantatrao omen'le olona anao. Ie, misy adresy aloha ny trano malagasy fa tsy misoratra eo amin'ny vavahady na hoe eo amin'ny varavaran'le tranon'le olona le izy. Zaho manokana tsy mba mampiasa an'ireny mihitsy rehefa mitady toerana fa dia sasatra ny manontany olona foana hoe aiza kay le izao azafady, hitanareo ve le izao azafady, inona kay ny toerana eny akaiky ny malazalaza eny. Dia ohatr'izay foana fa tsy dia mazana atao koa ngamba fa ny olona rehetra tsy dia misy hoe mahafantatra an'ireny adresy ireny ka hoe rehefa mitady trano dia miteny dia hijery an'ireny adresy ireny, fa ny manontanytany foana aloha ny tena matetika fanao. Ny tena manamora ny fahitana ny toerana iray dia atoro toerana malaza eo akaikiny. Ohatra hoe raha misy fivarotana lehibe anankiray, ohatra hoe mpivarotra fanaka ka eo akaikaikin'iny ilay toerana, dia tsara hoe toerana malaza fantatry rehetra ohatran'ireny no atoro hoe eny akaikaikin'iny ilay izy. Ie, tena soavim-bahoaka, teny Ampasapito teny nisy fotoana nandeha, tena very tanteraka satria le lalana elakelan-trano be, eny izany tsisy hoe lalana mazava hoe etsy ny alehanao dia etsy, sady tsisy toerana nalazalaza mihitsy teny dia tena sahirana. Nefa rany ary moa dia natsoina mihitsy le olona hoe mba tsy ianao fa tena very. Amiko manokana, moramora kokoa ny fitadiavana trano na toerana iray raha hoe fantatrao ny adresiny dia makany amin'ny fokontany ianao manontany, satria zareo any mahafantatra tsara hoe eto no misy an'ny olona anankiray dia izy no manome anao repère na manome anao carte mihitsy hoe mandehana ary dia ary. Misy koa la afaka antononao ohatra hoe fianakavian'le olona ohatra ny antaniny. Raha sendra hoe tsy mahafantatra olona mihitsiny dia matetika ny olona manodidina an'le trano mahafantatra tsara hoe iza ny fianakaviana mipetraka ao amin'io trano io. Tena sarotra, amiko manokana aloha sarotra satria arak'ilay voalazako teo hoe be elakelan-trano be aty amintsika. Ny trano rehetra koa tsy misy hoe misy adresy mazava, tsisy hoe malaladalaka, tsisy hoe ny trano anankiray dia tonga dia mifefy be io trano io, fa matetika ny trano mitambatambatra mifampisisisika eny dia tena manahirana be mihitsy mitady azy. Ny fanazavana ny mpamily fiara na mpitondra posiposy hoe aiza ny toerana tiako ale,
voalohany indrindra aloha maka repère hoe aiza ny tokony alehako, zavatra toerana malaza ny tsaratsara kokoa, dia iny no teneniko an'ilay mpamily. Matetika moa ny mpamily tsy mahalala ny adresy na hoe aiza inona ny anaran'ilay lalana tokony aleha, dia aleo zany repère foana ny ampiasaina raha eto Madagasikara manokana. Ie, tena manampy tokoa rehefa mandeha andreny taxi na posiposy ireny no miteny hoe eo akaikin'izao ilay izy, satria zareo rahateo efa fantafantany, efa misy toerana stratégique ohatran'ireny mora ahitan'zareo hoe ary na ary ilay izy, dia tenenana azy fotsiny hoe eo akaikaikin'izao, eo akaikaikin'izao, dia efa azony sary an-tsaina hoe aiza ny toerana tianao aleha.